Ako ny fiarovam-pirenena. Fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena. Tonga amin'ny fotoana ny fanomezana indray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity, izay tsy aivina arahintsika isaka ny alahady toy izao, koa faly hatrany no manolotra araba isika mpiaino rehetra isan-tokantrano any, ary manasa ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ako ny fiarovam-pirenena. Mbola hijanona any amin'ny faritra Atsinanana iny ihany isika amin'ity fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity. Nandalo teto daholo ny vondrony tafika misy amin'ny faritra iny. Izao kosa isika amaramparana izany fa ny farim-piarovana sy ny fandriam-pahalemana na ny ZDS Mpangalana no amarana antsika ny resaka avy anantoerana. Ny komandany ZDS Mpangalana, ny colonel Rakotoakiso Jocelyn no vahintsika mandritra an'izao fandarana izao. Raha malala ny tantara fa nisy ny fantsin-drafitra teo anivon'ny tafika malagasy izay nampifanarana amin'ny ambina misy amin'izao fotoana izao. Natomboka tany amin'ny antampony indrindra ny fametrana ireo rafitra vaovao. Napetraka ireo tamazoro efitra dia ny tamazoron'ireo tafika, tamazoron'ny tafika Antanety, tamazoron'ny tafika Anabakabaka ary tamazoron'ny tafika Andranomasina. Taorin'izay tafapetraka ihany koa ny atao hoe farim-piarovana sy ny fandriam-pahalemana na ZDS izay misy 10 manerana ny nosy. Nasolo ny faritany miaramila na région militaire enina teo aloha dia ny ZDS Ankarana, Ankarafantsika, Tsiribiny, Tsiafajavona, Andringitra, Matanana, Fiarena, Mandrere, Ikopa ary ZDS Mpangalana. Napetraka ihany koa ny DMR, délégué militaire régional manerana ny faritra 320. Ireo rafitra rehetra voafaritra ao anatin'ny fantsin-drafitra dia samy nametrika ny azy avokoa ireo tamazoro tsirairay. Ny resantsika anio ny momba ny farim-piarovana sy ny fandriam-pahalemana na ny ZDS Mpangalana izay mifehy ny faritany Tomasina teo aloha, izay misy faritra 3 ihany koa dia faritra Tsinanana, Analanjirofo ary ny faritra Aloatra Mangoro. Fa ao andrenivohitra Toamasina kosa ny ivon'ny Fibekona. Azo lazaina manana mampiavaka azy satria avokavoko ny toe-karena amin'ny mahaseranantsambo resam-pirenena azy, tanàna be industrie ary indrindrandrindra mifanila-bodirindrina amin'ny faritra hafa ny ZDS Mpangalana. Midika zany mety miavaka ny ambana miandry azy. Manoloana zany dia inona ny andraikitra miandry azy ireo. Manazava ny komandany farim-piarovana sy fandriam-pahalemana na ZDS Mpangalana, ny colonel Rakotoakiso Jocelyn. Ny farim-piarovana sy fandriam-pahalemana Mpangalana moa zany dia délimité ny faritany Tomasina ray manontolo tsy nisy nangalana mihitsy. Zany hoe manana région administrative anankitelo feno tanteraka. Dia ny faritra Tsinanana, ny faritra Analanjirofo sy ny faritra Aloatra Mangoro. Manana ihany koa izy zany amin'izay ex faritany azy zay limitrophe maromaro izay misy fotoana milamina, misy fotoana tsy milamina. Izay zany dia manana limitrophe amin'ny faritra Sofia avy ao ano avaratra Andrefana. Ato Andrefana zay manana limitrophe amin'ny Betsiboka. Dia aty Andrefana sy atsimo Andrefana moa zany zay dia manana limitrophe amin'ny Analamanga. Ary ny menasa ny toerana ohatran'reto faritra Tomasina koa moa misy an'ity Tomasina ity sady grand port, premier port international ny firenena izy no sady ville industrielle koa izy. Dia misy menasa sécuritaire ihany koa zany mila gérena amin'ny ohatran'ny grande ville, ohatran'ny tanàn-dehibe rehetra. Misy ny tsy fandriam-pahalemana kanefa kosa raha amin'izao fotoana izao, amin'izao fotoana resantsika zao dia azo atao hoe niena raha azo tsapahitanana ny fisian'ny fandriam-pahalemana amin'ny ankopobeny, indrindra taorian'ny organisenay ny opération coup de poing teto amin'ny ville teto tampitanàna ny Tomasina sy ny manodidina. Ohatran'izay koa reo ville manodididina ny Tomasina koa hoe Vatomandry, Fianarivy, reny zany tsy dia misy hoe tsy fandriam-pahalemana be manahona
fa matanana azy ny tany misy olombelo anazy dia misy ihany koa ny alatra madinika olona kelikely tsy indraindray zany hoe tsy tetena mety anintona ny attention avatra reny tsy zavatra misy tsy mandinidina eo amin'ny milieu rural ny tena misy ny tsy fandriam-pahalemana dia iny faritra loatra mangorony faritra avaratry Andilamena iny zany amin'ny resaka alatromby iny ny tena misy amin'iny nisy saika tentative zany saika isy tentative na kidnapping koa tamin'iny faritra iny fa aingana dia aingana ny andraisana andraikitra avy aty amin'ny tany filamenana dia tsy nitoy zany tentative na kidnapping tamin'ny faritra avaratry Andilamena iny fa ty amin'ny faritra ampovoany Andilamena ny manodidina an'iny parafaravola tsimotsimo amty amin'ny faritry Soalazaina aty amin'ny faritry Tanamboabesaka iny no misy kely ndraindray satria ny tafika dia nametraka paikady mba anakelezana na amoanana tanteraka izany tsy fandriam-pahalemana aty amin'ny farim-piarovana tsy fandriam-pahalemana mpangalana zany rehefa napetraka paikady io dia hita kosa fa niena ny kana kidnapping tany amin'ny faritry Lalamanga na taty amin'ny faritry Alaotra Mangoro na taty amin'ny faritry Betsiboka satria azo atao hoe voafe ny sisy tany izay vizivizen'ireo zareo reo tany aloha zay zany situation amin'ny ankapobeny am'izao efa tafiditra tanteraka anatin'ny fantsian-drafitra ny miaramila rehetra any amin'ny ZDS Pangalana tsy mitsatra manao fanentanana makasika izany avokoa ny tompondraikitra rehetra mipaka any amin'ny miaramila andaharana ohatrany ny commandeny ZDS Pangalana ny colonel Rakotakso Jocelyn raha amin'ny ankapobeny aloha zany dia ohatran'ny zavatra rehetra moa zany tsy maintsy misy olana kely fa raha hoe olana tena hoe manakana ny fandrosoana am'le asa amin'andraikitra aloha zany tsy dia tena hoe misy azo rasina hoe tena problème goavana be tena hoe manakana am'le andeha ny asa raha nisy ny fanitsin-drafitra tsy voanakoroa taona zay ny fanitsin-drafitra dia mety misy zany ny phase d'adaptation kely ohatra ny situation rehetra vaovao raha am'izao fotoana zao zany dia azo lazaina fa efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanitsin-drafitra ny miaramila dia amin'ny farim-piarovana sy fandriam-pahalemana Pangalana izahay koa moa am'izao zany dia tsy mijanona mihitsy ny karazana campagne de sensibilisation nay izay ataonay zay ato amin'ny farim-piarovana manao zareo ny brigade manao ny any amin'ny bataillon manao sensibilisation atao am'le miaramila mba tena tafiditra tanteraka an'le miaramila ary afantarany maka ny rafitra ao anatin'le fanitsin-drafitra ary amora zany ny fomba fiasa ary afana manatratra ny tanjona zay hokendrena rehetra io ny fanitsin-drafitra io ny napetraka dia io ny hita fa ampandroso ary azotsika vokatra kokoa amin'ny asa manandraikitra izay napetraky ny firenena amintsika dia samya miezaka miditra zany hoe mianatra ataoko hoe ala lettre mihitsy an'io fanitsin-drafitra io manomboka amin'ny décret zany na ny IP zany sy ny sisa mba fana miara-miasa miaraka ao anatin'le izy azahoana na asatrarana ny tanjona zay ireny raha hoany vahoaka indray dia am'izao fotoana zao nefa manomboka miatsara ny fandriam-pahalemana ato amin'ny faritra fiarovana na aty amin'ny tanàn-dehibe na any ambanivohitra kanefa dia mbola manararaotra amin'ny resaka eto indrindra ho an'ireo izay mbola mpanao ratsy mba hijanona amin'izany fanaovana ratsy zany indrindra fa ireo mpanao alatr'olombelona na ireo mpanao kidnapping fa ianareo dia efa ravanay ary tsy maintsy ravany tanteraka ka mbola fotoanany araka nylazaiko zao ny mijanonana an'izany asa ratsy zany dia mba mitototoa amin'ny fampandrosoana ohatra ny citoyen rehetra
ny fandarana akony fiarovam-pirenena ity misotranareo ny eno hatramin'ny farany amin'ny heriny ny oto zao indray fa eto zahay dia mametrika fisaorana amin'ny ZDS Mpangalana, ny brigade d'infanterie Atsinanana, bataillon d'infanterie Thomas ary ny centre d'instruction et d'intervention spécialisée ao Barikadimy nanampy tamin'ny fanatotosana nandritra ny fandarana akony fiarovam-pirenena maromaro enitsika teto izay tsy hoe akory nomena tombony manokana izy ireo fa nisy ny fiaramiasa maty izay nafinaritra ihany koa fa maniry kosa ny itaran'ny fiaramiasa any amin'ny faritra hafa satria ity fandarana ity dia natao antsika rehetra eto anivon'ny tafika malagasy fa kosa tsy maintsy mahazo fankatoavana avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena amin'ny alalan'ny tariny serasera satria iraha mamolavola ity fandarana akony fiarovam-pirenena ity. Makasitrika tompoko lahy, makatela tompoko vavy, veloma tompoko. Akony fiarovam-pirenena, fandarana manokana ho an'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Akony fiarovam-pirenena.